Azadonoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ny magasin Sharp Tsaralalana akaikin'ny pompier. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Simapin, fiara bidoavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Tsaralalana ho antsika rehetra amin'izao akatoko ny fety zao. Arrive Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. GSI, université privée habilitée par l'État. Magasin Sharp akaikin'ny pompier Tsaralalana. Soka Vitre, Arrive Center, université GSI, anolotra anao ny vaovao. Lisitra iraika ambin'ny folo no nanatitra ny lisitry ny candidat sénateur avy amin'izy ireo tamin'ity androany ity tamin'ny 7 ora teo, 4 no efa voaray. Isan'izany ny Malagasy miara-miainga, ny TIM, ny HVM, ny lisitra antsoina hoe Mahasahy ary ny Mapara. Fizaham-pahasalamana ara-potoana na contrôle périodique no ataon'ny Premier ministre any ivelany hoe ny ministry ny fahasalamana. Tsy fahasalamana kely kosa no namarita ny Jean Ravelonarivo izany. Etsaka ilan'izay, sarotra ny mahazo fitsaboana ho an'ny sarambabem-bahoaka noho ny fahefamividy sy ny fitotongan'ny sandam-bola malagasy amin'ny vidim-panafody. Mitaky ny anaovana audit ny eo anivon'ny Omdany Italia General teo aloha sy ny sendika ny artista mba hambohanany mangarahara momba ny fitantanam-bola sy amaritana izay tena tompona andraikitra tamin'ny fanodikodinana ny vola 20 tapitrisa very tany Tomasina tsy manaiky ny alan'ny Italia General izay nesorin'ny ministera ny artista. Misy manakarama ireo mpanatsato sy ireo milaza fa fiarahamonim-pirenena amin'ny teny Tsiero mitondra fanakianana hoy ny zandarimariam-pirenena androany. Manaiky ny fanjandary fa nisy ny fioara-pefy ary efa mandeha ny fanajadiana ankehitriny momba ilay vato kristal 7 taonina naterin'izy ireo fa apetraka tany amin'ny tompony aloha io vato mandra-pavita ny fanajadiana. Manohy ny daroka bomba ny Syrie, Frantsa nateo aza ny fampitandremana nataon'ny Daesh avy amin'ny fanjakana islamika ny zoma lasa teo any Paris mitoy ny fikarohana ny tao ambadiky ny asa fampiororona namoizana ain'olona 720 ny tranga ny aliny zoma lasa teo any Turquie kosa indray ny sokatra nanomboka omaly ny fionan'ny G20 isany tafiditra ao anatin'ny ady hevitra ny crise syriane ny andindin'ireo avy hatrany ary anao afaka fotoana fohy. Manatona ny matianina ary eo amin'ireo fitaovana maro fampiasa andavanandro indray ny tokantranonao miaraka ny magasin Sharp Tsaralalana. Misy ilaina rehetra toy ny petite électroménager, mixeur, cafetière, bouilloire, plaque chauffante, rice cooker, cocotte minute sy ny maro isan-karazany mitondra ny marika avo lenta Sèvres sy Sharp. Tsy adonona ihany koa ny four na micro-ondes amin'izay habehany arak'izay ilainao. Eo ihany koa ireo karazana machine à laver manampy anao amin'ny fanamorana fiainana andavanandro, réfrigérateur Sharp amin'ny endriny maro samihafa ary koa ny congélateur Sharp arak'izay safidinao ary indrindra ny ao amin'ny cinéma manaraka tsara ny teknôlôjia avo lenta. Azadonoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ny magasin Sharp Tsaralalana akaikin'ny pompier. Ho fitokanana ny service ny radiothérapie miara-miasa amin'ny ordre national des médecins ny polyclinique Ilafy dia manasanao anatrika ny journée porte ouverte ny zoma 20 novembre 2012 sy 2010 avy zao manomboka ny 10 ora maraina. Hitanao amin'izany ny teknôlôjia avo lenta mikasika ny fitsaboana ny homamiadana. Misy ihany koa fifanankalozan-kevitra iarahana amin'ireo manampahaizana malagasy sy vahiny. Votre santé, notre priorité. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi.
GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed GSI Bypass, diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Inscription ouverte au GSI Antannarin, GSI Analakil, GSI Taos, GSI Bypass, GSI Amoudflau. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au Parc des Expositions Forello Expo Tanzumbat du 12 au 15 novembre et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries aluminium et volets roulants. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indutapenak, Socavitre, très sincèrement à votre service. Zao zareo ary ity misy afatra. Ny fonosana ihany no niova ny vovon-tsavony Peril. Fa ny ao anatiny sy ny fomba fanamboarana azy dia mitovy ihany sady manitra citron. Toraga izany koa ny fiasany. Mandroatra tsara sady manadio ny loto rehetra. Misy ny fonosana 30 gramy, 20 gramy, 10 gramy. Vovon-tsavony Peril, aimez la vie. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Stand disponible à louer. Renseignements 033 37 978 88. Yarif Center. Ho anareo mpandray pension osoloina ny karatra fandraisana pension noho izany iangavininareo rehefa mandray pension mba hitondra ireto antotan-taratasy ireto raha tompony karapanondro sy karatra fisotrondro rono ary sary tapaka miampy an'ireto kosa raha manana fanomezam-pahefana aka ny pension taratasy fanamarinam-pahaveloman'ilay mpisotro ronono miaraka amin'ny taratasy fanamarinana ny fanomezam-pahefana raha kamboty kopina terahana sy fanamarinam-pahaveloman'ilay kamboty amin'ny fotoana fizarana ny pension no anoloana n'izany karatra izany tompona andraikitra fiadidiana ankapobe misahana ny fitantanana arabola ny mpiasa-panjakana direction générale de la gestion financière du personnel de l'État DGG FPE. Ronono mandromano tsara kalitao no iam matsiro sy be otrikaina oiam dia feno vitamine A, B1 ary D3 manome ambovo sy fahavitriana ho anao mandritra ny tontolo andro no iam mahasalama na ny kely na ny lehibe na amfiry na iza tsotra na mifangaro tsy misy toy ny oiam raha te havitripitrika sy akafy oiam fifalinatra aiza kosa nareo ve dia tsy manana 10 ray andehanany amin'ny WC public ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro mampiasa kabine. Liner Wheel, Club Antananarivo vous présente la Caverne d'Alibaba, édition 8, le samedi 14 novembre 2015 au Carlton Anous à partir de 9h. 45 stands seront présents pour la vente de divers articles, habillement, chaussures, sacs, bijoux, jouets, parfums, décorations et autres. Des démonstrations de tai chi, art de la table, onglerie, maquillage, défilé de mode et Zumba Gold. Nos partenaires DHL, Candy, Sanifair, Groupe Ciproman, Ultramel, National Tourism Development, Assurance Art, Hosti, Zoomada, AMC, Quality, Arabesque, Festissimo, l'adresse, entrée libre. Venez nombreux. Sim, Pim, fiera de
goavana be indray no atolotra ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety izao. Ahitana ireo fitaovana elektrônika maro toy ny baffle, subwoofer, TV LED sy ny maro hafa. Maro azo isafidianana tsara ihany koa ny réfrigérateur sy ny congélateur na amin'ny lokony izany na amin'ny habehany toy izany koa ny refroidisseur. Ventilateur, climatiseur, chauffe-eau électrique, hitanao eto magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna daholo izany rehetra izany amin'ny vidiny mirary dia mirary. Ary ireo tany koa amin'izao ankatoko ny fety izao ireo petit électroménager, ny rice cooker, micro-ondes, ny four électrique natao ho zakany fa efa amin'ny vidiny rehetra. Toy izany koa ny lampe chargeable sy ny groupe électrogène arak'izay safidinao. Fa tsy azo adinoina ireo machine à coudre maro karazana mitondra ny marika avo lento Saint-Georges Vista nefa ny amin'ny vidiny mora tokoa. Tongavana amintsika magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna fa ho afa-po tanteraka ianao na amin'ny vidiny entana na amin'ny kalitahany ary indrindra fa amin'ny fandraisana. Tadidio fa misy ny garantie sy service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Finaritra izay tompoko lahy sy tompoko vavy mandroso any an-tokantranonao amin'ity hariva ity ampanajana no anasana antsika rehetra indray hiaraka aminay ato anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eo amin'ny tontolo politika ny fanaretsaka tamin'ny ora farany ireo antoko politika lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena nanatitra ny taratasy firotsahako fidin'izy ireo io arivo io taoriany tamin'ny eninora teny anivony oveka teto nanisana ho any ireo nanotsaka ny candidat ofidina sénateur izany na olona eto Analamanga misy adimy ireo tonga nanaritra izany listra izany dia ny team ny mapara ny HVM ny Malagasy Miaramianga ary ny listra tsy miankina masa ireo no hitantsika amin'ny sary ireo ny anaran'ny ireo candidat mitarika ao anatin'ny listra izay natolotra izy ireo ary tsy mandresy tenina ho an'ny masa randry amin'ny olona mananjara lehibe ny faritra teo aloha amin'ny HVM Ramalason Ologavy lolony rina avy amin'ny team raha tsy hoarana André Malala Fanomezatsoa avy amin'ny Malagasy Miaramianga ary raha maholomasy Pierre Holder zany no natolotry ny mapara ho sénateur ho fidina sénateur eto amin'ny faritra Analamanga solotena misa enina kosa moa mbola milahatra eo tokotany raha ny fampitambavao avy amin'ny filohan'ny Noveka tsy tapitra tamin'ny 10 ora araka izay nambara izany ny fakana ny antota fandrotsahana ny antota taratasy tamin'ny TNUT satria mbola misy izay filarana izay ary raha ny nambara dia ikatona tanteraka amin'ny 12 ora alina ny fandraisana ireo antota taratasy ireo amin'ny TNUT ary tsy ho raisina intsony izay mbola tratra aorina araka ny fanazavany ny filohan'ny OVEC teny antoerana arahantsika zany ny olana atreto aloha tsy dia misy olana goavana fa hoe misy ataontsika hoe taratasy sasatsasany milana fanarenana kely resaka hoe tsy feno ohatran'izay fa amin'ny ankapobeny reto efa voaray reto zany dia saika taratasy efa tena hoe tsara homana satria tena azo lazaina efa kely fotsiny hoe no fanarenana atao dia zay no hoaniny zany raha ny ara-dalàna zao dia hatramin'ny 12 alina zay no mandray dossier fa satria raha pitsy dia efa tsy jour de dépôt tsiny eny efa zay ka raha tsy manaritra hatramin'ny 12 alina izy dia efa tsy azo raisina intsony dia efa mihoatra ny ara-dalàna zay. Iverenantsika bebe kokoa ny mahakasika izay fandraisana ny taratasy firotsahako fidina izay ho an'ireo candidat olona eto Analamanga sy ny any amin'ny faritra ho amin'ny rahampitso amin'izao ora izao moa zany dia mbola ao anatiny tanteraka amin'ny fandraisana ireo antota taratasy ireo ny eny anivon'ny OVEC. Iaraka amin'ny Oliva Hantry ny alina isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity afaka 10 andro izany hoe any amin'ny zoma ano any no fantatra ivoaka ny valim-pifidianana Vonjomaika tamin'ny ampahampifidianana communaly naverina tamin'ireo commune 7 manerana ny nosy amin'ny ankapobeny samy milaza na ny fiarahamonim-pirenena mpanaramaso ny fifidianana na ny voamera-pikarakara izany fa ny lamina ny fifidianana melo ny 20 Desambre moa no ivoaka ny valim-pifidianana ofisialy nanara
raha loatra nanontany amin'ny audit tokony atao eny anivon'ny senita ny mpanao gazety tsy maintsy hisy ny tatitra lehibe ho tanterahana hoy ny tompona andraikitra raha antsika ny fanadiadina. Tsy mbola misy ny voka-pifidianana avy any amin'ireo ratsa mangaika ny seni teny anivon'ny distrika misy ireo komina 710 namerenana ny fifidianana kominaly ny zoma lasa teo ho anteto amin'ny faritany Antananarivo ny komina Laribiana Ambatomanga ao amin'ny distrika ny Manjakandrina sy ny komina Antakavana ao amin'ny distrika ny Ambatolampy no namerenana ny fifidianana ho ana Laribiana Ambatomanga araka ny fampitam-baovao tsotsotra avy any an-toerana kandida tsy miankina avy amin'ny lisitry ny afim-pivoarana no nahazo ny isa Ambato ambony indrindra tamin'ny tapa-ombiazana manodidina ny 300 manaraka azy kosa ny Mapara izay nahitana elanelam-bato manodidina ny 100 ary teo amin'ny laharana fahatelo kosa ny kandida ny Antoko-Tim. Nilamina ny fifidianana kominaly amin'ny ankapobeny araka ny sombo-tatitra voaran'ny KMF ny hoe fiarahamonim-pirenena manara-maso ny fifidianana. Tamin'izay efa valy ny azonay aloha dia amin'ny ankapobeny lamina tsara ny fifidianana. Lamina satria nahoana efa zatra manao ny raharahany zany ireo le tompona andraikitra tamin'ny fifidianana rehetrarehetra satria saika ireo dôlidôly no miverina le paratanteraka fifidianana zany saika ireo dôly no miverina nanao ny fandraharana mikasika ny fifidianana dia dikan'izay zany efa zadra raha izy nisy kosa nefa tena vaovao tanteraka mihitsy tamin'izay tena nahitana olana ny fomba fiasan'ny propifidianana dia tena nahavoazana tanteraka mihitsy ary tsisy tafiditra tao anatiny teo na izany na tsy zany nefa araky ny tatitra namenana ihany koa satria nanady ady sy nanontany zay dia hoe nisy fampifarana nomendry zareo tompona ndraika atao amin'ny senité zany nahatonga n'iny fifidianana iny ho tanteraka slavra dia tsy nandrinesana korotana loatra hatreto. Iny fifidianana kominaly iny no fifidianana farany no karakarain'ny rafitra mpikarakara ny fifidianana tamin'ny andro ny tetezamita na ny senita. Afaka 10 andro no amoaka ny vokatra vonjomaika izy ireo ary ny tribunaly manokana mikarakara ny raharaham-panjakana kosa no amoaka ny vokatra ofisialy farafahabetsany 30 andro aorian'izay. Momba ny audit izay angatahany hery politika samihafa fa tokony atao amin'ny senita kosa tsy namaly izany ny tompona andraikitra raha nanontaniana. Nilaza kosa izy ireo fa isy ny tatitra lehibe ho tanterahina. Ny asan'ny senita moa rehefa mifarana dia tsy maintsy isy tatitra ho ataony mikasika ny fanatanterahana ny asana kinina taminy nandritra ny febotona ny asany nanomboka tamin'ny taona 2012 sy 2000 zany dia efa manomana an'izany ny senité fa mbola miandry aloha zany ny fahavitany tanteraka ny asa mikasika ny fifidianana kominaly dia hoenitsika aorinan'izay ny tatitra samihafa amin'ny lafiny hoe nanahoana ny fikarakarana ny fifidianana nanahoana ny arabola sy ny eo amin'ny lafiny hoe izay nahakasika ny raharaham-pifidianana nandritra n'izay fotoana ny asan'ny senita zay. Tapitra tamin'ity fifidianana kominaly ity ny asan'ny senita raha tsy hivina volany tapitrisany $1 maro avy amin'ny PASEM sy ny fanjakana no nampiasaina fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa niaraka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fifidianana solombavam-bahoaka naverina ary ny fifidianana kominaly no niantsoroany ireo fifidianana rehetra ireo izay samy nahazoana fanakianana mivahivay avokoa. 27 ora aty aorian'ny nitrangan'ilay fanafiana nahafaty olona mahery ny 20 tany Frantsa tsy mbola mahalala ny ministera ndraharaham-bahiny malagasy na misy na tsy misy teratany malagasy namoy ny ainy mbola manangam-baovao izy ireo ankehitriny raha ny fanazavana nomeny ny taleny ny serasera en telefona androany folakandro andrasana izay vokatry ny fanadiadiana atao sy ny fampitam-baovao avy amin'ny masovony Madagasikara any Frantsa ahafantarana ny marina mahakasika izany raha ny fanazavana azo tamin'ity anio ity ny vaovao nangony ny Fezoro Rafaly. En cours la recherche d'information ny ministère ambahiny amin'ny alalan'ny masovontsika ao Paris fa hatreto aloha zany dia misy information fondée azo lazaina fa nanao antsoavo zany ny ramapoministre ny ambahiny mba ahafahana mifanampy na eo amin'ny andaniny malagasy sy ankilany manam-pahefana frantsay ahafahana zany mijery hoe misy malagasy tokoa ve maty tao anatin'ireny asa fampiroroana mitranga tany Paris reny. Tsy Paris reny zany misy asa fampiroroana zany fa tany Beyrouth ihany koa. Dia any zany eo am-piandrasana zany ny vaovao izay maro tokotra. Isika izay eto amin'ny ministère ambahiny amin'izao fotoana izao.
araka izany dia miandry isika raha ny vaovao maro samihafa mandeha moa dia hoe misy ny teratany malagasy namoiny ainy saingatreto tsy mbola misy hoe tena profo mazava aloha zany raha ny vaovao ofisialy tamin'ity anio ity fa androany ariva tamin'ny 5 ora teo kosa nisy ny fitaom-pivavahana izay notanterahana teny amin'ny fiangonana iray lehibe teny amin'ny katedrala teny Andohalo teny izay natao indrindra ahatsiarovana ireo izay namoiny ainy tamin'ny zoma alina teo tany Paris renivohitry Frantsa saika ireo tompona raiky mpanjakana teo aloha avokoa no tonga teny antoerana moa zany tsy nisy ny solotena ny gouvernement tsy nisy solotena ihany koa ny avy amin'ny fiadidina ny repoblika tamin'ity fotoam-pivavahana ity ireo teratany frantsay ireo malagasy manana zom-pirenena frantsay kosa no tonga niaraka ny fampitrotro ambavaka teny Andohalo tamin'ity anio ity tao anatin'izany fotoam-pivavahana izany. Ny lafiny fandriampahalemana taorian'ny fanakianana maro samihafa ny fampitambavao isan-karazany nentin'ny fiarahamonim-pirenena izay efa nentina tamintsika teto amin'ny fampahalalam-baovao dia nivoaka tamin'ny fahanginana ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena tamin'ity anio ity nilaza ny gendarmerie pirenena fa sarotra ny mifehan'ireo asa izay atao any an-toerana ary nisy ny fioara-pefy misy kosa ny fandraisana andraikitra izay efa ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana izay nambaran'izy ireo ihany koa mahakasika ny fihetsika fiaino abibina ny fandrobana sy ny sisa izay mahavoapanga ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao nilaza moa ny gendarmerie pirenena izany fa dia manao araka izay tratra ao anatin'izay fampandrina ny tany izay any an-toerana na ihany koa eo amin'ny resaka fanajana ny zon'olombelona aratsika aloha izay vaovao avy amin'ny gendarmerie pirenena izay Gaëtan Retsilavo no nanatrika ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety nataon'izy ireo androany. Mandroba fananan'olona fihetsika amin'ny feno abibina mandoro tanàna manao kolikoly tsy mihetsika raha tsy vola eo ambany fifehezan'ny mpanambola tsy manaja ny zon'olombelona sy ny maro hafa ireo amin'ny ankapobeny no hampangan'ny fiarahamonim-pirenena ny mpitandro filaminana ankehitriny faritra maro no ahitana izany raha ny fanazavana azo Peroro, Petroka, Iosy, Iorombe, Bongolava, Soroany Mandidy sy ny sisa. Voaingana ihany koa ny fivondronam-be ny aveka no nampiasan'ny voambolana hoe vonoan'olona tamin'ny afatra izay nilazan'izy ireo ny tatitra voarain'izy ireo momba ny raharaham-pirenena. Ny aiky ny zandary fa nanao adisona ary mitoy ny fanadihadiana momba ireo izay niopefy. Amin'ny sehatry ny opération tao tahak'izao zany nataony gendarme nataony izy dia misy fanavero tombotsoa zany izany tsara fantatra ary ny olona very tombotsoa dia mpanavola amiko eo dia afaka maninak'olona ireo na ny tele radio manakivy sanaratsy ezaka ataony mampitandro ny filaminana ka amin'izao fotoana zao dia mbola mitohy zany eo ezaka fampandrina fahalemana io inona mety filazana sy filazana eroa fa kosa izay atao miopefy eo sasasasany zany dia miopefy mihina moa nao gendarmerie dia tsy maintsy anaovany famotorana sy fanadihadiana zany karaka ny vokatry ny fanadihadiana ihany no andraisany feritra manandrika zareo. Na izany aza tsy mbola nisy hatreto voalaza fa voasazy vokatra izany. Ankoatr'izay, nilaza izy ireo fa misy mpanao politika sy ireo very tombotsoa amin'ny opération fahalemana manakarama olona ilaza vaovao tsy marina. Momba ny fanajana ny zon'olombelona kosa, sarotra ny ampiarana ny fanajana tanteraka ny zon'olombelona eto amintsika hoy izy ireo. Sarotra zany nanajana ny zon'olombelona tanteraka. Izay no tiako lazaina. Jereo fa ny tany mandroso rehetrarehetra koa mahina moa ny télévision misy polisy américain mbola manobavia manatso anaty zon'olombelona ny maitotro ohatra voaka na télé zany miteraka ho ny fandarana mpandakambe misy zany fa firenena mandroso be ampiara-potoavana raha mijery polisy américain ao jereo ny temisy ihany feno dolona basona nefa mbola any tany demokratika fanan'izay avondrina mbola sarotra nilazana hoe tena manasa olombelona tanteraka tany filaminana. Faritra 1 manerana nosy hatreto ny fantatra fa hanaovana opération fahalemana izay farana ny volana desambra ho avy izao. Efa misy ny tetika asa solo izany manomboka ny taona 2024 hoy ny zandary.
Rahovina no hita mbahoaka ho fantatra mazava ny vokatry ny fandraisana andraikitra sy ny fipetraraisina amin'ireo izay atao hoe élément manaratsy endrika ny gendarmerie pirenena sy ny tafika ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny isy manamboninahitra sy gendarme na miaramila tsotra mba hanefa sazy ihany koa ve ao anatin'izay hoe fampiarana ny lalàna izay sa ho vitavita ho azy ary ho adinodino fotsiny indray ao anatin'izay rehetra izay andrasana moa ny toyny fandraisana andraikitra fanambarany ny mpitandro ny filaminana malagasy izay. Fa momba ny fahatapahan-jiro eto andrenivohitra kosa tapitra ny délestage hoy ny tompony andraikitra ny Jirama vita ny fanamboarana an'tio eny andekaleka ho Antananarivo zany raha mbola isy ny fahatapahan-jiro dia olana teknika izay raha vitinina ny fanazavana nentin'izy ireo tamin'ity anio ity noho ny fahavitana izay fanamboarana teny andekaleka izay maro moa ny mponina no mitarena ary miandry fatratra ny hoe inona no fanazavana omen'ny Jirama amin'izao fotoana izao. Tanjona Emilio no nanangona ny fanazavana ny tompona andraikitra momba izany. Nandritra ny asa fanamboarana tany andekaleka izy zany dia ny rahantsika nahita fa nisy ny fahatapatapahany famatsiana herinaratra teto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Vita moa zany vita omaly alahady zany ilay asa fanamboarana tany dia miverina amin'ny lonony zany zao ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Zany hoe tsy misy tsony zany ny délestage eto Antananarivo ampy ny tanjaky ny herinaratra tsy injaraina eto Antananarivo. Sanatsy zany mety misy ny fatapahany famatsiana herinaratra any amintsika mpampiasa herinaratra any zany dia tsy délestage mihitsy zany fa mety hoe panina teknika zany mety miseho amin'izay fotoana izay. Ny fanirian'ny olo-pirenena moa dia ny hoe ho tanteraka tokoa ane izany tsy isy intsony ane ny fahatapahan-jiro raha ny zava-misy izay nitranga nandritra ity taona 2010 sy 2010 ity ary mateti-pitranga ihany koa nandritra ny roa taona farany izay dia nanomboka tamin'ity androany ity na dia somary niena aza ny fahatapahan-jiro dia mbola nisy ny faritra izay nahitana n'izay jiro tapaka izay tamin'ity androany ity ho hita ihany koa moa hoe hanao ahoana indray zany ny ho toyin'izany rehetra izany. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa miankina indrindra ary nisy fiantraikany tamin'ny tsy arikarena ny délestage lavareny sy ny fahatapahan-jiro amin'ny ankapobeny ireo malagasy mpandraharaha dia tsy manana antoka intsony ny amin'ny hoe ahomby ve ny fananganana orinasa na ny fandraharana izay ataon'izy ireo amin'ny ankapobeny na ihany koa ny mpandraharaha vahiny dia ao anatin'izay fisalasalana izay tsy ampy ny fifaneraserana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny mpandraharaha indrindra ny mpandinika madinika akoatra mpandraharaha madinika akoatra ny olana arabola sy indrain'ny mpandraharaha amin'ny mpampindram-bola tsy mbola misy fiantraika mivantana amin'izy ireo ihany koa ny atao fifanantonana samihafa sy ireo karazana dinika samihafa na ny fampanantenana izay natao fa hanomezana vana ny fandraharana eto amintsika. Fanampanazavana entiny Lili Rabiata. Tsy ampy fifaneraserana ny mpandraharaha malagasy sy ny tompona ndraiky mpanjakana. Io olana io ny fototry ny tsy fisian'ny fandrosoana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny tsy fampian'ny famoronana asa. Raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena mikasika ny toerana ara-toe-karena na ny doing business eo amin'ny laharana fahatelo amby 70 no misy ny firenena malagasy raha toa ka laharana fahafito amby 50 ny taona 2014. Ho an'ny mpandraharaha tsy miankina misy ny fifampidiniana iarahana amin'ny fanjakana saingy ny fanatanterahana ny tapaka no tsy misongadina. Président FIFPAMA c'est les partenaires, Manoyan c'est les partenariats, les 3P. Fatena pour la UT pour la PDB zany izaka tokony atao satria zany raha ohatra dinina zany matetika zany dia ny orinasa efa mandrosodoza tena bénéficier mahaiza tombontsony fa le orinasa kely majinijinika regny tsy mahita lalana misy amin'ny zavatra satria nahoana le izy zany matetika zany fivrina lovana izy fa tena hoe en pratique tsy hitana misy le izy tsisy fiantraika direct zany amin'ny famokarana industrie locale izy. Efa samy manana ny heviny sy ny politika ny mpandraharaha sy ny mpitondra fanjakana mandritra ny dinika iaraha-manao hoy kosa ny mpahay toe-karena. Mitoy ny fitakiana hetra amin'ny mpandraharaha efa mpandohetra ankilany mitoy ihany koa ny fitombon'ny fandraharana tsy ara-dalàna. Tsy hita taratra ihany koa ny sazy atao ho an'izay tsy manara-dalàna amin'ny fandoavan-ketra. Zany hoe tsy teny afa-tsy ny fandoavan-ketra zany mba hisy zany le dialogue hoe
sanatria zany tsy ho mpitaketra fotsiny ny mpitondra fa tokony misy zany mesure d'accompagnement zany amin'ny adidy sy andraikitry ny sehatra tsy miankina koa eo amin'ny fampandrosoana firenena zany dia ny andaniny koa zany eo amin'ny fitondram-panjakana koa zany misy andraikitra zay andrao ihany koa dia hoe rehefa mandoetra ny olona tsirairay avy na ny mpandraharaha io na ny olona vahoaka tsotra dia hoe tena makany afampandrosoana tokoa ave le vola raisina zany na ny mpandraraha madinika na ny mpandraraha malagasy sy ny mpandraraha vahiny samy tsy mbola mahazo toky amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Raha ny zava-misy ankehitriny miroborobo ny fiforonan'ny orinasa madinika tsy ara-dalàna, mitoky kosa ny fitarainan'ireo orinasa manara-dalàna amin'ny tsindry ataon'ny fanjakana azy ireo. Fa manambahiny isika ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny tian'io ity vahiny roa no horaisitsika ry zareo avy eo anivon'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ary io ihany koa ny mpikarakara ny fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ny fiadina ny amboarany Afrika amin'ny baolina kitra anaty efitrano izany na ny futsal. Andriamatora Kotozoely Jocelyn no vahintsika voalohany amin'ny tian'io ity izy dia tompona andraikitra ny serasera izay miandraikitra indrindra izany miarabanao tompoko. Miarabanao dia miraban'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Andray anjara amin'ny fiadinany amboarany Afrika sika na ny kanina futsal. Inona no tena tsara ho fantatra ary atao hoe mahazava-dehibe an'ity atao hoe événement etsika ara-panatanjahantena goavana ity. Araka ny lazaina nanomboka tamin'ny herinandro iny zany tao rena conférence de presse fa engagé amin'ny Coupe d'Afrique des Nations en futsal amin'ny voalohany indrindra ny malagasy amin'ity taona ity. Efa nisy ny teo aloha zany fa zao vao tafiditra teto Madagasikara ilay izy tao reny ny nanangananay ny urban futsal moa zany mazava ho azy izay efa miditra amin'ny taom-pilalaovana 3 sady amin'izao ary dia tsy nisalasala ny président Amad ny fédération malagasy ny baolina kitra nanantona anay anangana izany ekipa pirenena malagasy izany. Inona le hoe Baria futsal dia le urban futsal ireo ekipa pirenena ireo ve no ao anatiny sa ohatran'ny ahoana tahaka ny ahoana? Ny urban futsal zany dia centre anankiray izany hoe ao no misy ny ataoko hoe championnat eto Antananarivo sy Madagasikara satria manana ekipa 27 izahay amin'izao ary nanatsafidy tsara mihitsy ny safidy ireo mpilalao dia mazava ho azy ny Barea moa zany ny équipe nationale malagasy dia nitozantsika hoe futsal en futsal misy ny Barea beach soccer misy ny futsal ary ny 11 dia noho izany dia monsieur David Verly no notondron'ny fédération manager an'izany Barea zany ary dia tafatsangana soamantsara ny staff efa manana ny joueur izahay zao efa misy ny regroupement ary tsy maintsy ho lazaina amintsika miandalana hatrany ny anaran'ireo mpilalao andray anjara amin'izany. Eo indrindra mantsy tiako anontaniana hoe aiza ho aiza ny fanomanana zany amin'izao fotoana izao aiza no mety ho ahitan'ny olombelona ny malagasy an'ireo mpilalao ireo tahaka ny ahoana no mety ahafahana mijery inona ao anatin'izay fandraisana anjara amin'ny kanina izay. Efa heritaona sy tapany izay ny urban futsal no nisy teto Antana dia efa fantatry ny olona le izy. Ny fanazaran-tenan'ireo ankizy ireo zany zao tamin'ny herinandro iny tao amin'ny urban amin'ity herinandro ity dia efa nanomboka ho any amin'ny palais des sports amin'izay izahay satria ao amin'ny palais des sports no andraisantsika ny Mozambique. Anticipé sady le izy hoe passé le tour préliminaire tsika raha tahiny ka tafavoaka ao Mozambique tonga dia mandeha directement any Afrique Atsimo ny avril 2016 ho an'ny phase finale ny Coupe d'Afrique des Nations. Dia ny alahady 6 décembre zany au palais des sports amin'ny 3 ora Barea ny Madagasikara ifanandrana amin'ny ekipa pirenena ny Mozambique. Ohatrany mividim-pidirana dia ahoana ny olazaina miandalana etrany satria mbola isy fotoana iaonantsika fa mampafaly fotsiny izay mampafantatra zany hoe tafatsangana soamantsara ny ekipantsika ary manana ny ataoko hoe ny mpilalao isika tsy avy eto Antana ihany ny mpilalao aminay satria ao anatin'ny ekipa 27 zany be da be ireo mpilalao rehetrarehetra ira Madagasikara ao anatin'ireo ekipa rehetrarehetra ao amin'ny urban futsal ireo. Raha Kotozoely Jocelyn misaotra anao. Misaotra indrindra tompoko.
ivadika lafim-baovao hafa isika ny isan'ny nasarika ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa ny resaka eo amin'ny omdasy ny ministera ny kolotsaina ny fifandonana na ny fifaninjana ny rotonta amin'izao fotoana izao mitoy izay atao hoe tsy fifankazahoana izay ary dia mitoy ny fitakiana ataony mpanakanto tsy eken'ny artista ny ialany ny taleny ny omda amin'izao fotoana izao ary takina izy ireo ny hanatanterahana audit mba hafantarana ny tena marina momba ny fitatanam-bola tao amin'izany omda izany izay nilazany ny ministera fa mpanodikodim-bola ny taleny ny omda izay nosoloana izany fa nampanazavana entiny Michela Ranarjona fahatezerana izay avokoa no hita sotra teny amin'ny tarehany ireo mpanakanto namaly ny antsony ireo mpanakanto movondrona ao amin'ny omda androany teny faravohitra mijanona ho votoatin-dresaka izy ireo ny fanafonana ny fanesorana ny tale jeneraly ny omda eo amin'ny toerany mangataka ny fanaovana ny audita faraka izay aingana ihany koa izy ireo amiko zany tsy amiko rery fa aminay zany noho nylay lalagna izay efa lazaiko eto fa lany daty noho ny lalagna io zay manome alalagna ny ministera ny kolotsaina manendry na manesotra ny tale zay zany ararotin'izy roa ao satria tsy tiany ny talen'ny omda ohatra anao ka vola be anao ny miasa ao normal ianao raha tokony hitatana ny zavatra ao tsy olona no hitatana an'io aminay artista tsy manaiky zahay ary zay nefa mivolavolainay tamin'ny heritaona hoe haleo tena misy ny artista mba tsy hosakana ny ministera satria lasa fitaovana politika ianaovan'ny ministera azy sina ny diversion na ny zavatra hafa mba tsy hitenenana ny lenangaratra tany Tomasina zay aloha zany ny zava-dehibe anankiray dia jerevinareo tsara fa nareo mpanao gazety angamba mahafantatra fa tsy voaresaka ntsony le mpangalatra le nanodikodim-bola tany Tomasina marina sa tsy marina arak'izany hatreto tsy misy toy ny intsony ny raharaha 7 tapitrisa ariary very teny amin'ny omda Toamasina mitodika ny mitalehan'ny omda avokoa ny mason'ny mpanara-baovao izay nolazain'ny ministry ny kolotsaina fa nanao fanodikodiam-bola tao amin'ny omda ity talidy teo aloha ity izay namafy ihany koa androany fa mazava avokoa ny kanto rehetra ny taratasy rehetra efa any amin'ny conseil d'administration rehetra ireo compte rehetra ireo efa lasany amin'ny syndicat dikan'izay zany aoka re mba mazava tsara ohatr'izao hoe reto daholo ny mouvement en compte tao anatin'io banque ireo fa tsisy hoe sokafana dia compte sokafana dia akatona dia sokafana dia akatona dia suite tsisy an'izany any amin'ny banque fa hita daholo ny lalan'ny vola ireo directeur ny omda zany voatendry araka ny décret dia rehefa alandrareo amin'ny décret dia miala fa miandro notification dia miala tsy nahazona fanazavana intsony avy eo anivo ny ministera raha ny fanadina natao miandry ny valiny avy eny amin'ny fitsarana izy ireo ary tsy mihemotra intsony amin'ny fanesorana ny talen'ny omda toy ihany koa ny fitakiana ireo mpanakanto izay manana ny 750 isanjato ny petrabola ao amin'ny omda ireto farany izay mikasahidina eny amin'ny anteny meram-pirenena aneo ny etahitan'izy ireo ivadika pejim-baovao sosialy isika fahasalamana ny tompona ndraiky mpanjakana iray ny prime ministre Jean Ravelonarivo maro samihafa ny feonandeha mahakasika izany tamin'ny farany herinandro iny tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity ihany koa manao ahoana ny fahasalamana ny tompona ndraikitra ao mahazo arivo ao niezaka izay nanamarina nireo vaovao isan-karazany re momba izany nanambara moa ny ministre ny fanabeazam-pirenena fa fizaham-pahasalamana ara-potoana na contrôle périodique no ataony prime ministre any ivelany laza kosa ny loharanom-baovao iray teo anivon'ny primature fa avizanana no manjo ny prime ministre ary dia ny dokotera Antsaboazy no nanolo-kevitra hoe tsara raha ohatra ka any ivelany no anohizana ny fanaraha-maso ny fitsaboana tanjona Emilio araka ny fanadidina nataonay sy ny fanazavana avy amin'ny loharanom-baovao iray eo anivon'ny primature avizanana no nanjon'ny prime ministre Jean Ravelonarivo nanaitra ny maro nandrenesana fa tsy maintsy navoaka maika tany ivelany prime ministre noho ny fitotongana amin'ny toe-pahasalamany tsy fahasalamana kely no namaritany général Jean Ravelonarivo izany teny Ivato ny alony ny angany ny rehetrarehetra dia mazava hoe misy ohatra hoe tsy fahasalamana kely ohatra tsy mahagaga zany amin'ny olombelona misy zany miseho tsy fahasalamana kely saingy tsy maintsy nivoahana any ampitan-dranomasina mety haharitra herinandro ny fijanonany any raha ny fanadidina nataonay na dia hita ho salama vatana aza ny général Ravelonarivo tety Ivato ny sabotsy teo hita ho mitandrina mafy izy ary tsy dia niteny mafy tahaky ny mahazatra azy rehefa manoloana ny mpanao gazety
Maro noho izany nametra-panontaniana hoe fangatsy vitany tamin'ireo hôpitaly lehibe sogoavana teto Antananarivo toy ny HCR sy ny hôpitaly Malarapenitra amin'ny fitsaboana ny tsy fahasalamana kely manjono lehibe ny governemanta. Hafa ihany koa ny fanazavan'ny ministra ny fanabeazam-pirenena izay nanipika fa contrôle périodique no ataon'ny prime ministre ny ivelany. Prime ministre tsika salama salama tsara izy salama tsy marofo izy fa ny olombelona moa zany mba isorohana ny zavatra tsy apozina dia manao an'ireny hoe bilan reny zany périodique dia manao bilan périodique fotsiny izy fa salama normal tsara izy ary afaka manao ny asany soa tsara fa fotoana ny bilan zao bilan de santé dia manao an'izany. Inona ny marina fizaham-pahasalamana ara-potoana sa tsy fahasalamana kely? Araka ny fanazavana azonay, tsy manohitona fahafahany manatanteraka ny asany ity Antondriany any Frantsa amin'ny resaka fahasalamana ity. Mandritra ny tsy mahay eto Madagasikara azy, ny ministra Rivo Rakotovao no misahana vonjimaika ny andraikitry ny prime ministre. Izay aloha ny vaovao azy mahakasika ny fahasalamana ny prime ministre Jean Ravelonarivo mirary soa an'ity lehiben'ny gouvernemanta ity moa mba ho sitrana soamantsara ahafahany manatanteraka ny asany. Manao ahoana kosa raha ny olon-tsotra na ny sarababem-bahoaka no tsy maintsy mitsaby tena amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana nataony Gaëtan Andriatsilavo tamin'ity anio ity dia sarotra ho an'ny be sy ny maro no mitsaby tena noho ny fitotongana ny fahefa-mividy fa eo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny fanafody amin'izao fotoana izao eto an-tanindrazana manoloana ny fahasarotan'ny fitsaboana eto an-toerana noho ny resabola dia maro ireo mitaraina fa dia mamoy havana sy fianakaviana. Gaëtan Andriatsilavo. Ireo mpanao fampelezan-kevitra matetika ny hoe atao mamaim-poana ny fitsaboana tsy mbola tafapetraka eto amintsika izany hatreto na ny fizaham-pahasalamana azy andoavam-bola ny akamarony. Raha sendra ny fizaham-pahasalamana tsy andoavam-bola amin'ny hôpitalim-panjakana vitsy eto Andrenivohitra indray midona amin'ny alafon'ny vidim-panafody tsy manambola manokana azo ampirimy na hitsinjovana izay mety ho fahatongavan'ny aretina nefa ny akamarony ponina. Ny eto amin'ny vidim-panafody sy ny anona zany satria nisy zavikely lera paky ny hôpitaly dia masera miatoka anay fa zay tsy manana. Indrindray ny olona maty indrindray tsy mitsisy vola dia tsy hitaraina amin'ny areta-po tena na ohatran'ny fianakaviana tsy afaka mamitsy izy koa mbo mafy mahazo azy. Mba mila fitaraina amin'ny fanjakana zany mbo misy fanampiana fanjakana mba hitsaboan'ilay olona tsy be da be matsy misy tsy mana amin'izao. Na ny hanina moana raha manahirana anazy amin'izao na dia dana raika poka sarotra be ny netavana azy. Ny zava-misy ankehitriny miankina amin'ny vola ny aina tranga maro no ahitana taratra izany. Le vola kely dia nalefa noto fotsiny izy dia maty ary izy avy tonga tany an-trano satria tsisy vola dia nangataka nody amin'ilay tsisy vola dia nalefa noto tonga tany dia maty. Aza mba marary mila fitsaboana aingana sy aritra ihany hoy ny fitarainan'ireo manana marary kelikely vola eo ampelantanana. Lasa tolo-drara ho an'ny manan-katao ny fitsaboan-tena ankehitriny. Teo amin'ny 1 million teo aloha dia to dia mitambatra ny daholo 1 million francs. Izay nijanona firy amin'ny fotoana io izay? 3 jours. Hitako tena mandany vola zao raha nandanako tamin'ny zanako tato da zay nefa misy fanafody mamim-poana ny atao fanjakana nefa ny tao amin'ny ora 420 nandany 5 alina sy telo hetsy ariary. Inona ilay aretina tamin'izao? Naratra vato ny tanana nefa tsy dia aretina dia manahoana napagaga ihany koa nefa nidina amin'ny fanafody tao anatin'ny adiny 4 telo niova dokotera dia 3 no vidy fanafody. Za raha fanoratra tamin'ireo dokotera mihitsy hoe tsy mety fa soloana ozy dia za nametraka fanontaniana hoe dokotera ne nanao an'io sa vao mianatra mitsabo le dokotera eto ary nieritreritra nefa tokony ho ray zany no fanafody vidiana. Dia zay no mampagaga hoe aiza ilay fivoarana aiza ilay fahafahana. Tsy mbola mazava ny tena politika mpanjakana entina hanamorana ny azoan'ny olona fitsaboana ankoatra ny fanamparitahana ny CSB isan-karazany. Ny zava-misy anefa midangana ny vidim-panafody lavitra vao misy toeram-pitsaboana ho an'ny toerana maro any ambanivohitra ny sandam-bola malagasy miaina hatrany. Io zava-misy io no mahatonga ny akamarony mponina hitsabo tena any an-tranony. Raha ny loharanom-baovao azo tato anatiny enim-bolana farany mitombo isa ireo namoy ainy voarakitra eny amin'ny hôpitaly. Raha manodidina ny 100 isam-bolana ny olona namoy ainy amin'ny hôpitaly iray lehibe eto amintsika ny taona 420 lasa 20 hatramin'ny 50 isam-bolana izany amin'izao fotoana izao ary ny volana desambra ny tena niakatra izany. Ankoatra ireo ny any amin'ny BMS sy ny polisy ary ny mpitandro filaminana toy ny zandary sy ny miaramila. Eo ihany koa ny fahafatezana voaka ny gazety mpiseho isan'andro vokatry ny fanafiana, vonoan'olona,
fitsaram-bahoaka lozam-pifamoivoizana ny anoanana sy ny ahitany ny fitombony taham-pahafatesana ankehitriny izay tsy dia misy miresaka firy raha ampitahaina amin'ny resaka politika. Mbola hijanona eo amin'izay vaovao sosialy izay hatrany isika manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity ariva ity Andriamatora Kotondravelo Andry izy dia tale misahana ny fitantanana arakisany mpiasa mpanjakana efa tonga moa ny vanim-potoana ao anatiny vanim-potoana fandraisana fisotrondronono isika amin'izao fotoana izao ary misy ny fiovana fanatsarana fanavozana izay nentiny ny ministeran'ny vola sy ny tetibola anatsarana zany fandraisana fisotrondronono izany ny tompon'andraikitra isa misahana izany no vahintsika miarabanao tompoko tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Faly koa miarabanao andray matoeny kiaja Rakotomanantsoa miaraka amin'ny ekipanareo atao amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM ary faly miaraba ihany koa ny mpijery atsika amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana izay andrasan'ny ireo mpianatra indrindra ny rehetra ihany koa anatin'izao vanim-potoana fandraisana fisotrondronono zao dia ny hoe inona avy ilay hoe fanovana karatra izay tianareo atao, inona tena tsara ho fantatry ny olona ao anatin'izany fanovana entinareo tompony andraikitra zany. Marina tokoa izany fa andro fandraisan'ireo zokiolona ny fisotrondrononony dia miaraka amin'iny koa ny anovana ireo karatry ny mpisotro-ronono marihana fa maimaim-poana ny fanoloana n'ilay karatra teo aloha maimaim-poana tsisy vola alohan'ny zokiolona mihitsy ny fanaovana an'izany ary maria kokoa fa fisotro-dronon'ny mpiasa-panjakana no resahany eto fa tsy ary ny knapsa. Misy ny tsara ho fantatr'ireo zokiolona angamba mety efa fantany ihany fa mameriny indrony manantitra ny antota taratasy tsara hoentiny amin'ny zany manomboka amin'ny latsinainy zany. Efa mahazatra azy moa dia eo ilay karatra efa any ampelantanany ny karapanondrom-pireneny fa indrindraindrindra mitondra engaviana ireo zokiolona mba hitondra sary tapaka misa roa dia raha olo-kafa no maka an'ilay fisotrondronono dia mitondra koa izy zany taratasy manamarina fa mbola velona dia mitondra ihany koa raha misy ny procuration avy any amin'ny tribunaly dia entiny ihany koa izay ho an'ny kamboty raha kamboty ilay olona dia mitondra certificat de vie koa izy miaraka amin'izay koa nefa tokony mitondra koa izy acte de naissance. Mariako fa ny misy amin'ireo mpaka mpisitraka fisotrondronono no ataony virement bancaire ny azy. Ireny nefa dia misy fotoana anateran'ireo zokiolona ny certificat de vie ny ary amin'izy manatitra an'ilay certificat de vie iny no manakalo ilay karatra teo aloha. Zay zany raha andeha teneko fitinina ny zavatra tsara ho fantatra. Ny fanontaniako hoe inona tena antony ny risoanareo tao ao anatin'le fanovana, inona no tanjona apetraka hoe hovaina dia inona nisy olana angale teo aloha sa hoe ny tena antony aloha zany anoloanay ny karatra fisotronon'ireo zokiolona dia mba halalantsika hoe firy marina ny isan'reto zokiolona amin'izao fotoana izao. Satria rehefa tonga eo amin'le toerana ny zokiolona dia amena azy le karatra vaovao dia hiteo zay zokiolona tsy mandalo ka rehefa tsy mandalo izy mandritry ny fotoana maharitra dia eritreretina hoe aho tsy midika zany fa hoe tsy ao anatin'le mpisotro-ronono mitsono izy fa eritreretina dia ao arinao hita marina ny tena isa ny mpisitra amin'ny fisotrondronono ny mpiasa-panjakana. Averiko ihany fa mbola an'ny mpiasa-panjakana ity resahantsika ity fa tsy an'ny knapsa. Inona no mety teny ahafahanao amitinanao an'izay na afatra ihany koa zany ho an'ireo zokiolonareo? Ny afatra apetraka amin'ny zokiolona angamba dia hiezaka ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola
misy fohy be mpitondrana roa raha fitino tena miara-miasa amin'io fandonany karatra io dia ny fohy be fitondrana mikapobeny misahana ny fitantanana ny arabola ny mpiasa-panjakana sy ny fohy be misahana ny tahirim-bola-panjakana miara-miasa ireo ato zay miezaka amin'izao fotoana izao dia efa ny antoerana daholy ny ekipa rehetra zany iomana amin'le latsinainy anao izay azo atao ahafaingana ny fizarana an'io satria fantatra ny zokyolona fa tsy dia azo fa marefo dia hiezaka izahay tsy anao izay faraherinay ahaingana ny fizarana an'io. Andriamantoa Rakotondravelo, Andry Taleny fitantanana arakisa ny mpiasa-panjakana misaotra anao. Misaotra tompoko. Ivadika lafim-baovao hafa isika hatramin'ny volana May no mankaty dia tsy nandray ny tambokaraman'izy ireo ny mpampianatra frama maro manerana ny nosy hatrany amin'ny 5 alina anisan'izy ireo. Tamin'ny tian'io ity dia efa nanomboka ny fahazahoana izay tambokarama izay ary nanambana fitokonan'izy ireo saingy tsy nanomboka izany fa nisy ny fifampiresana izany araka ny vaovao azo moa dia nilazany teo anivon'ny ministera fa dia hoafanganana famezana iany tambokarama ny reto mpampianatra frama ireto manomboka izao. Ivadika lafim-baovao hafa ihany koa isika ny tontolon'ny zavakanto misaona ny tontolon'ny zavakanto amin'izao fotoana izao. Tarika iray isan'ny manana ny maizy azy nalaza nanakoako teto Madagasikara ny tarika Tsekoraka namoy ny iray amin'ireo andrareziny zavakanto mpikambana ao amin'ny Nodimandry omaly ariva ny mpanakanto fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Doda iray amin'izany ireo mpikambana ao anatin'ny tarika Tsekoraka ary mpamorokira ihany koa atreto eny amin'ny toeram-pinenany eny Manjakaray no iandrasana ny nofo mangatsikany ny alarobia avy izao kosa no tontosaina ny fandevenana fanangolam-baovao natao ny Michela Ranardona. Nodimandry omaly teo amin'ny fahaenina amin'ny 50 taona ny nahary soia jaratefina nahary na antsoina hoe Doda. Iray amin'ireo mpikambana sy mpamorona ny tarika tsy akoraka raha tsy ahivina ny aretin'ny aty sy ny vonina azo azy. Maro amin'ireo mpanakanto sendranay androany no miombona lahelo amin'ny fahalasany ity kitany kanto malagasy ity. Même génération fa Doda na tena hoe niaraka taminay akoatra mapira zany ny rahana dolo fa tena feno mihitsy satria olona mpiaraka isan'andro nisy fotoana mihitsy ara dia efa ataoko hoe indray-pandeha isan-kerinandro tsy maintsy miona zavatra ataoko mitovitovy. Anisan'ny mampalahelo ny fandehanany Doda kanefa moa atahoana fa izay ny lahatra nataon'Andriamanitra azy efa nialany enina kanefa moa tsy tanatsony ny ainy fa mikasika ny Doda aloha dia zandry izy anisan'ny zokiny ara-kolotsaina zany araka zavakanto no tenako fa taona maro ny arahan'izy Doda anisan'ny fahatsiarovana lehibe meny ahako so zavatra anankiray amma fanao asa tanana azy sy mpanakanto azy. Arak'izany ankoatra ny maha-mpanakanto azy isan'ny nampalazany Doda ihany koa ny fanaovany asa tanana amin'ny alalan'ny hoditra. Raha tsy ahivina ny 10 Novambra lasa teo nanatanteraka tolo-tanana ho an'ny Doda ireo mpanakanto maro teto an-drenivohitra naneho ny fisaorana amin'izany androany ireo zanany. Tonga dia manana roatra mametraka sy mandeha amin'ny fisaorana ho anareo tsy akanavaka manarak'izay ny fianakaviana ray manontolo tsy akanavaka na avy any amin'ny Doda na avy any amin'ny vadiny tsy nikely-sorika ianareo misaotra ny fianakaviam-be amin'ny mpikanto rehetrarehetra izay efa nyfanohana teny foana tsika misaotra anareo mbola miombona aina fa tsy Doda rery amin'ny maraina na lasa azy fa alahelo raha miombona ny antsika. Miantso anao ny Rako Maraina, Raha Fitaratasy, Diaviko Mafy, iray isan'ny nampalaza ny tarika tsy akoraka ary nosoratany Doda. Hatreto, raha tsy misy ny fiovana, etsy amin'ny trano fonenany etsy Manjakaray no niandrasana ny nofo mangatsikany ary ny alarobia izao no anantanterahana ny fandevenana azy.
ny ekipan'ny sampana fampalalam-baovao ny fianakaviam-ben'ny Kolo TV sy ny Kolo FM iray manontolo dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany tompokola ary dia mampahery ihany koa ny ankohonany ao anatin'izao fahalasana ny andrarezina izao ny mpanakanto sala amin'ireny moa hoe na dia oara izay fisarahana ara-nofo izay dia mitoetra satria dia dimbiasany rehetra ny hira sy ny tantara izay napetrany tamin'ny alalany tononkira sy ny feonkira isan-karazany izay mbola tsy afaka eny ambavany maro amin'izao fotoana izao eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena indray mitodika melony amin'ny tinana amintsika ny lohatenim-baovao rehetra ny ampahany amin'ireo vaovao-nisongadina tamin'ny tian'io ity maneho ny daroka bomba any Syrie Frantsa na dia teo aza ny fampitandremana nataon'ny Daesh mahakasika ny zava-nitranga tany an-toerana nilaza moa ny fanjakana islamika fa mbola hanoy handaroka bomba hanoy hanao asa fampiororona raha maromarina kokoa any an-toerana ny any Syrie kosa amin'izao fotoana izao dia mbola misy ny fisavorotana ny ady maro samihafa saika nampitombo an'izany avokoa ireo firenena miaradia amin'ny Frantsa any Turquie kosa indray nisokatra omaly ny fionambe ny firenena roapolo matanjaka indrindra maneran-tany ary dia isan'ny tafiditra ao anatin'izany moa ny asa fampiororona dinian'izy ireo amin'izany fa io ihany koa ny vahaolana momba ny krizy any Syrie ankehitriny ny vaovao isan'ny nisongadina tamin'ity amin'izao ariva izao mbola mandeha eny amin'ny OVEC eny Analamanga eny ny fakana ny anaran'ireo candidat loholona izany zany hoe ny fanaterana ny antaratasy ho an'ireo candidat loholona izay nirotsaka ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga ny fotoana ny alan'ny mpanao gazety teny moa tamin'ny fito sasany teo tamin'ity ariva ity dimy loha zany ireo candidat efa fantatra ho an'ny eto Analamanga dia eo Andriamatoa Ratsimandrasy Etienne avy ao amin'ny Malagasy sambatra Randriambololona mananjara natolotry ny HVM Ramalason Olgave Lolonirina no natolotry ny tima ao candidat raha tsy oarana Andria Malala Fanomezantsony natolotry ny atoko Malagasy miaramianga ary Ramaolomasy Pierre Older no natolotry ny mapara ho candidat sénateur izany isan'ny vaovao netana tamintsika ihany koa tamin'ny tian'io ity ny amin'ny hoe mitaky ny anaovana ny audit ny eo anivony OMDA amin'izao fotoana izao ny tale teo aloha talenao midab teo aloha manoloana ny hoe tokony ho avoaka ny mangarahara mahakasika ny fitantanam-bola ny ity sapandrara ity niombona ary miray feo moa ny artista maro ary niona tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity nilaza ny fanohanan'izy ireo ny taleany omda amin'izao fotoana izao fantanina mipetraka hoe iroso amin'izay fanaovana audit izay ve ny ministera ny kolotsaina izay mia ity sapandrara ity misy manakarama ireo mitondra fanakianana ireo fiarahamonim-pirenena ireo manatsatso ny asany mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany teo aniva gendarmerie pirenena manao ny ainy tsy ho zavatra ny gendarmerie pirenena ary miezaka mafy manao izay ampandry fahalemana any amin'iny amin'ireo faritra anaovana ny opération fahalemana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nentin'izy ireo tamin'ity androany ity isan'ny vaovao fantatra ihany koa moa teny an-toerana amin'ny hoe ilay vato cristal 7 tonnes izay nisy olana ihany koa n'ireo mpandraraha malagasy no tazomina teny amin'ny tombora tsy mandrava teny fa tsy nomeny izy ireo intsony ny ministera no ilay hoe 20 tonnes teny amin'ny ministera dia nanjavona tsy hita very hatramin'izao dia naverina tamin'ny toerana naverina tamin'ny tompony izany ireo vato 7 tonnes ireo amin'izao fotoana izao mandra-piandry ny fivoarany raharaha rehetra fa nadiadiana mahakasika izany tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy isaorany ianao niaraka tamin'ny ekipa rehetra niaraka namolavola izany ny ekipa rehetra izay manome fotoana ho antsika ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko azadinoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente manatona ary magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralala, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement.
GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny soka vitre. Magasin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna. Yarif Center. Université GSI.